ataonay taty amin'ny commune urbaine Mosibe moa zany mazava ho azy dia karazana fametrahana na fanavaozana fanetsiketsehana ny ataontsika hoe amin'ny teny frantsay hoe structure anticorruption na vondrona kely anatiny entina miady amin'ny konkoly ataonivy ny commune ambonivohitra Mosibe ary tamin'ny androany moa zany efa misorana ny tanàna fa efa voatsangana ireo mpikambana vaovao mandrafitra n'izany cellule izany na structure izany ary androany zany nampahafantarana hoe inona moa ny andraikitra n'ilay io structure anticorruption io ataonivy ny commune urbaine Mosibe hitarika amin'ny fanabiazana hanao ny fisorohana ary ampitombony ataontsika hoe ny mangarahara sy ny fanaraha-maso eo amin'ny fisahanana ny asa zava-dehibe zay tsara ho fantatra ny tokony andraiky mpanjakana sy ny mpiasa rehetra dia izao ny ady amin'ny kolikoly tsy mijanona ho andraikitry ny bianco ireny ihany fa ny ady amin'ny kolikoly dia hifarombona ny daolobe ary ny bianco zany amintsika miteny izao zany miroso tsikelikely any amin'ny atao hoe fampanaovana hoe mampanao mampandray anjara ny hafa amin'ny ady amin'ny kolikoly ny commune zany dia anisan'ireo antokony raharaha antokony asa zay ampanaovina ady amin'ny kolikoly ary tokony manao na tsy maintsy manao zany ady amin'ny kolikoly zany raha ny andiny ny fahenina ao amin'le lalàna laharana fahena amby folo sy roa arivo tsipika ohatra roapolo tamin'ny faharoa roapolo volana aogositra taona enina amby folo sy roa arivo zay zany no hoe ilazana hoe atao zay ahatonga ny tsirairay handray anjara mavitrika amin'ny fanaovana ty ady amin'ny kolikoly ity ny bianco zany mety misy fotoana mety mihena ny fankanesany ety fa saingy bianco kosa dia mijanona ho karazana ataontsika hoe mpanome tantsoroka na koa hoe mpanetsiketsika amin'ny teny frantsay moa mety hoe mahalaja azy kokoa na teny anglizy hoe coach dia hoe manao an'izay resaka coaching zay ny ataony bianco manome tosika mamporisika ary mety mizara ny traika efananany amin'ny mpikambana rehetra ao anatin'io cellule anticorruption zavatra tiany resahana foana zany amin'ny mpiantsehatra rehetra ny ady amin'ny kolikoly tompokoa mampandroso ny tanàna raha ny tanàna anankiray ny commune anankiray mazoto miady amin'ny kolikoly dia hita misongadina zany na fidiram-bolany azy satria efa tsy miditsy mandeha any amin'ny kilodoka ntsony ny vola mpanjakana fa tena miditra maro na onkitapom-bola mpanjakana na amin'ny service inona zany na amin'ny service inona zany ary ny vahoaka mazava ho azy fa ho faly ankasitraka satria ny marina ihany no hivoaka ny marina ihany ny atao tarifa marina ihany vola marina raha tokony misy ihany no alohany ary mitovy daholo ny olona rehetra eo anatria ny asa mpanjakana samy manana zo ahazo asa maika ary zany no ahafahanay zany hoe mba mampahery sy mamporisika an'ireo communareo satria ity ady amin'ny kolikoly ity dia tena tsy maintsy atao ady faringona iara-mizaka fa itsika rehetra miara-mandray anjara ihany no antoka azahoantsika fombiazana amin'ity ady amin'ny